Le villageois est fin prêt pour recevoir les premiers patients qui accepteront de faire partie des essais cliniques sur la combinaison de l'artésunate 4 avec de la vitamine C injectable. Annoncé depuis plusieurs semaines, les essais devraient officiellement démarrer cette semaine. Raha tsy misy ny sampona tokony hanomboka amin'ny herinandro ity zany mety laka misy na zoma ny tena manomboka le essai proprement dit. Pour permettre les essais cliniques, le site qui avait accueilli le village de la francophonie lors du sommet de la francophonie de 2016 a été transformé en un centre hospitalier, avec toutes les infrastructures nécessaires à un vrai hôpital. En attendant que le président ne coupe le ruban, la presse n'a pas été autorisée à accéder au site. Le professeur David Ramancha Asmboul a néanmoins accepté de lever un tout petit pan du voile. Karazana ny infrastructure hitanareo rehetrarehetra any amin'ny hôpitaly no misy ao. Zay ohatra ny karazana hôpitaly vaovao zany tsy tena hoe hôpitaly moa fa noezahana hitovy amin'ny zava-misy any amin'ny hôpitaly. La question se pose évidemment sur les raisons qui ont poussé les autorités à choisir ce site plutôt qu'un vrai hôpital pour effectuer les essais cliniques. Fa ny tena marina zany tokony hoe tany amin'ny hôpitaly no natao le essai clinique fa mba hitsinjovana ihany koa le aretina hafa dia noezahana hoe tsy afangaro amin'le olona tratran'ny aretina hafa any amin'ny hôpitaly. Côté ressources humaines, le centre sera doté de tout le personnel qu'il faut, comme dans un hôpital Manarapench. Aleo ngamba tsy lazaina amin'ny olona rehetra hoe izy avy dokotera miasa ao fa misy dokotera ao, misy paramedy ao, misy pharmacien ao, ny mpiasa rehetra andray an-tanana le fanaraha-maso ao zany dia olona efa nahazo fiofanana manokana satria ny tena olana anisan'ny olana ngeza indrindra tamin'ity Covid-19 ity dia ireo le mpiasana fahasalamana tratran'le aretina dia izay anisan'ny fanofanana manokana nomenan'ny olona rehetra hiasa hatrany amin'ny mpamafa-trano sy ny mpandamin'entana ka hatrany amin'ny dokotera rehetrarehetra. Dans le dossier sur l'essai clinique, il est prévu que 60 patients participent au protocole pour que le résultat soit validé. Le président de la République l'a d'ailleurs déjà confirmé, mais tout dépendra évidemment de ceux qui vont accepter ou pas le traitement. Ny ametrany isany aloha anatin'le hoe tsy ambaratelon'le anina zay le protocole fa olona marary eto Madagasikara ihany ka. Ny azadino aloha dia zao ny Covid-19 mbola tsy misy fanafody manana AMM hoe Covid-19 fa ny ankabeazan'ny protocole ampiasain'ny firenena rehetrarehetra dia mbola teo amin'ny sehatry ny hoe andrana daholo. Dia misy fanafody efa fampiasa any amina aretina hafa fa ho atao amin'ny Covid-19 dia ho araha-maso akaiky ny olona hotsaboana amin'ilay izy mandritra ny fitsaboana mianto.